tompona andraikitra Isatsikazina androany teto amin'ny Bisy Akorondrano eo amin'ny fananan'i Madagasikara rena voajanahary maro afaka kirakiraina ho amin'ny fampandrosoana. Izany no nivoatra nandritra ny lanonam-panokafana ny 5 andatabatra boribory momba varotra arena voajanahary. Ho amin'ny ministry ny varotra dia misy ireo ezaka izay miandra Madagasikara ahafahana indrindra ny faninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy hiteny rafa-tsy ny kalitao sy ny fenitra izay takin'ny tsena iraisam-pirenena. Na izany aza nefa dia misy ny fahavonona ny gouvernement tana tsara hatrany ny sehatra ho an'ny fampirobobona ny varotra malagasy. Exportentsika vokatra mety anemba nefa zany ny environnement zay ny rahana miasa hoe ahoana ny tsanombana ny environnement ahoana ihany koa nefa anatsarana ny exportation zany asikasa rehetra zany dia rahana amireo manana traikefa maro avy any velany manana andreo technicité nahita exemple tany hita tany amin'ny faritra hafa tany miarahantsika amin'ity asikasa ty za dia misaotra ny ministère ny environnement miara-miasa aminay tsy mi-exporté fotsiny zay fa mitsindry ihany koa ny environnement ary miarahanay manao zany atrikasa zany. Eo amin'izay sehatra ny varotra arena voajanahary izay hatrany dia nanamafy ministry ny tontolo iainana sy ny ala fa efa nisy ireo lalàna maro napetraka teto Madagasikara saika mbola mitangy fandrindrana asa izany. Tao anatin'izany dia notsindriny tokony ahafahana mametraka sy miantoka amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny arena voajanahary. Ny tsy azo ekena zany dia ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary zay tsy azo ekena. Ametraka an'izay karazana cadre izay zany ny amenovantsika an'ity atelier ity mba ahafahantsika mahafantatra aloha hoe inona daholo ny ressource azo exploitena eto Madagasikara ka hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Fa tsy maintsy apetraka koa ny cadre légal rehetrarehetra hiarovana amin'io tontolo iainana io mba ahatratrarana an'ilay hoe fitantanana ara-drariny ny arena voajanahary eto Madagasikara. Marihana fa anisan'ny miara-miombina antoka amin'ity dingo-ty ny fitoerana iraisam-pirenena momba ny varotra izay mankalaza ny 15 taona na amin'ity taona 2024 ity.